Autorisantien, ni vite volamena, manolotra anao, ny logité. Tonifiante. 1, 2, 3, 4. Dynamique Malte, bien-être et vitalité. 3000 ariary. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Charbon-boue manolotra anao ny logité. Charbon-boue, madio, mateza, mora ampiasaina. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. miarabantsika tompoko lasy tompoko vavy amin'ity andro ny alatsinainy fa 7 volana aprily taona 2024 any fotoanantsika eto amin'ny dromina miaraka amin'ny logité ireto ny lotom-baovao antsika ho any androany. Samba no manatanteraka fitsidiana aty Afrika ny filohan'ny banky erantany isan'ny niona tamin'ny androany ny filohan'ny Repoblika Malagasy ny bantoerana tamin'ny diniky ny rotonta ny lafin'ny angovo ankoatra ny fiahina ara-tsosialin'ny mponina ary ny fanamorana ny fahazona karatany ho an'ny tantsaha. Naiky ny filoha Andrinirina Rajoelina fa tsy vita anatin'ny fotoana fohy ny fampandrosoana ny firenena 5 taona ny fepitaona napetraky ny filohan'ny Repoblika amitana indray ny velirano. Tonga androany maraina teny amin'ny seranam-piaramanidina ivato ireo biby tatokana ampiasaina mandritra ny fifidianana solom-bavam-bahoaka miisa 9 tapitrisa eo izany. Taorin'ny fampitehana navelan'ny Idaïd ela sipatry ny tondradrano nentin'ny rivodoza Kenety indray ny any avaratry Mozambika. Manolotra ny arapa-tompoko lasy tompoko vavy ary manasantsika mpanajana anaraka ny logité hatramin'ny farany. Ampahany vaovao izay atolotra ho antsika ireny fa manomboka izao tsika dia anaraka ireo vaovao amin'ny ankapobeny ndio tombontsika avy hatramin'ny anatin'ireo nisongadina izany. Samba no manatanteraka fitsidiana aty Afrika ny filohan'ny banky erantany. Isan'ny niona tamin'ny androany ny filohan'ny Repoblika Malagasy ny bantoerana tamin'ny diniky ny rotonta ny lafin'ny angovo ankoatry ny fiahina ara-tsosialin'ny mponina ary ny fanamorana ny fahazona karatany ho fitsinjovana ny tantsaha misy raha teo ny fanambarana manamafy izay fanoana ny banky erantany any Madagasikara izay natao teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha androany tolaka nitatitra izany amintsika antsara imisy ara-zafinjatovo. 27 tapitrisa dolary nitoana arabola avy amin'ny banky erantany ho an'ny Madagasikara izay mitsinjara ho toy izao 7 tapitrisa dolary atokana ho an'ny sosialy iahina indrindra ireo sokajin'olona marefo ny 10 tapitrisa dolary ampiasaina anatsarana ny tontolon'ny herinaratra 20 tapitrisa dolary ho an'ny resaka fananantany ka 10 tapitrisa ny karatany hozaraina amina komina misa 500 hatramin'ny taona 2024. Ny 10 tapitrisa dolara ambony kosa anoanana tetika sahafa mifanaraka amin'ny filan'ny mponina. Fanamby ny atonga ny Madagasikara ho fitaratry ny fampandrosoana aty Afrika sy ny ranomasimbe indianina. 20 million people in poverty is still in Madagascar. Manuana rabola ny banky erantany ny fampandrosoana ny Madagasikara mananiky ny 20 tapitrisa ny malagasy mbola miaina anaty fantrano saingy azo antenaina fa mbola izy ho avy mamiratra. Voaresaka nandritra ny fionan'ny filoha Andry Rajoelina sy ny filohan'ny banky erantany ihany koa ny resaka fototra-avitrasa toy ny fanamboarana ny lalam-pirenena faha-efatra mampifandray ny Moramanga sy Ambatondrazaka ary ny lalam-pirenena faha-12 Ampahany A mampitohy ny Vangaindrano sy Fort Dauphin.
nisongadina tamin'ny 5 takoatra izay ny lafin'ny angovo ka taonjona ny ampitombo avy roeny ny famokarana herinaratra 400 megawaty ho lasa 400 megawaty ao anatin'ny 5 taona. fa tena milapan'ny kolotsaina sy fandanjena mamasina kosa omaly ny Filoha Rajoelina no tatitra ny 100 andro nitondrany ny firenena. Ankoatra ny fahatongavan'ny varimora sy ny fampodiana ireo teratany malagasy ny asa tany Koweït, maro ireo asa vita tao anatin'izay fotoana fohy izay hoy ny filohan'ny Repoblika. Ny fandraisana fanapahan-kevitra ankoatra ireo no tena misongadina nandritra izay 3 volana ny tantanan'ny firenena izay. Indroary ny fanaziadiana mikasika izay tateriny Sonia Andrenerina sy Doda Ratsarinjato. 100 andro kanefa toy ny 4 taona maro hoy ny Filoha Rajoelina teo am-panombohana ny lahateniny. Nomarihiny fa maro ireo asa efa natomboka, maro ihany koa ireo asa vita, saingy tsy dia hita taratra ireo tao anatin'ny fandraisam-pitenenany. Fampanantenana no tena nibahan-toerana nandritry ny adiny 20 minitra niresahany teto amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Ny Filoha Rajoelina izay tsy hivina fa nanome tokony isiany ny vokatra azo tsapain-tanana avy hatrany amin'ny fampandrosoana teny ilain'ny vahoaka tahaka ny fanatanterahana ny fanafoanana ny telestage sy ny fanafoanana ny tsy fandriam-pahalemana ary ny fametrahana fotodrafitrasa tsy mifanalavitra tamin'ny vina ny fitondrana teo aloha. Miasa andromanana isika, miasa aingana isika, ary nizara zika nandritra ny taona maro dia mizara mpianisitra, mizara gouvernementka ny fisaina tao anatin'ny fotoana izay. Ny afaka nandritra izay 100 andro izay kosa ny ady amin'ny kolikoly, ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana, nandravahana tambazotrana pakan-keriny sy ny asan-dahalo amin'ny akabeny raha nitatitra ny filoha-trany. Efa manomboka ihany koa amin'izao ny fanadiovana ny asa-panjakana ijereny ireo mpiasa matotoa, mandra-pavitan'izay dia nampiato ny fandraisana mpiasa-panjakana ary ho atao fifaninanana sy fiantsoana avokoa ny fampidirana aorian'izany. Raha ny resaka sosialy kosa indray dia efa miparitaka manerana nosy ny varimora. Totosa ny fametrahana ny azo fehizoro anarenana androva manjaka miadana ary farany isan'ny songadina nandritra izay 100 andro nitondran'izay ny fampidirana ireo mpiasa malagasy tany Koweït. Maro tamin'ireo olom-pirenena no niandry tatitra amin'ny mafonjafonja kokoa tamin'ny asa vita ny fitondram-panjakana tarihan'ny Filoha Rajoelina nandritra izay 3 volana mahery 10 andro izay, saingy fampanantenana noraisin'ny mpanara-baovao sasany ho toy ny fampielezan-kevitra no nibahan-toerana kokoa raha ny fanehoan-kevitra izy ireo. Navelom-bolo rehetra tonga tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fandanjahantena masina avokoa ny laten'ny fampanantenana ataon'ny filohan'ny Repoblika Andrina Rajoelina. Madagasikara mandroso no tanjona hoy izy namelapelatra indray ireo velorano izay namafisany fa tsy maintsy ho vita ao anatin'ny 5 taona itondran'ny firenena. Dia ofitina tao anatin'ny fanajiadiana hoentin'ny Sonia Andrenerina sy Doda Ratsarinjato ary ny mikasika izay vinapandrosoana no lazain'ny filohan'ny Repoblika omaly izay. Tsy azo iodivirana ny fanafoanana ny anteny mieran-doha raha ny lahateny nataon'ny Filoha Rajoelina. Toraka izany ihany koa ny fametrahana ireo gouvernoura izay tsy maintsy ilaina fikitiana lalam-panorenana. Nantitra teriny fa atokana anaovana fotodrafitrasa mitsinjo ny sosialim-bahoaka ny teti-bola 2.7 miliara ariary isan-taona, natokana teo aloha ampiodomana ny lapana nosy kely. Tena vola be 42 milliards ariary. « 42 milliards ariary. Dia efa niteny aho, rehefa afaka baka ny zanatsika dia tsisy université. Be dia be zao ny tanora afaka baka, tsy mahita asa, tsy afaka mianatra ny université. Dia ozy izy za hoe inona ny zavatra tsara? Sénateur 3.9 ve sa université mazaka 390 mpianatra amin'ny faritra 9 eto Madagasikara. Sénateur sa université. Université mazava ho azy. Ankoatra ny fananganana université eny isa-paritra isan-taona, ahafahana manamboatra ireo lalan-dratsy manerana ny faritra maro ihany koa teti-bolo io raha foana ny Sénat,
hoy ihany ny filoha Andry Rajoelina. Mahakasika ny tontolo ny fandriam-pahalemana kosa dia nambarany fa atsangana tsy ho ela ny fonja manokana natao ho an'ireo gadra mandra-pahafatiny hisorohana ny asan-jiolahy, ny fitsaram-bahoaka ary ny trangana fakanan-keriny. Any ampiana tosika hatrany ireo mpitandro filaminana amin'ny fanatanterahany asany dia nambaran'ny filoha Andry Rajoelina fa hividy fiara tsy mataho-dalana 200 isa ho an'ny mpitandro filaminana ny fitondram-panjakana. Ho avy eto Madagasikara amin'ny alarobia ho avy izao ihany koa ireo helikoptera 3 hiadiana amin'ny asan-dahalo. Eo ihany koa ny fahatongavan'ny fiaramanidina lehibe ho an'ny tafika malagasy. Rehefa manao parachute ny tafika malagasy zao dia maka mindrana avion any amin'ny frantsay. Rehefa mahazo an'ity tsika tsy mindrana avion intsony fa maleo tena ny tafika malagasy. Io zao mitondra groupe raha nanana an'io zany tsika dia tsisy olana tany antala fa hoentin'ny roplanina ny groupe hoentina mitondra jiro any amin'ny faritra rehetrarehetrany. Noresahiny teto ihany koa ny tsy maintsy androtana ny karama farany ambany ho roetsy ariary. Amin'ny talaty izao no iresaka amin'ireo mpandraharaha ahafahana mampiatra io fampiakarana karama io ny filoha raha ny fanazavany hatrany. Torak'izay ihany koa ny fitadiavana marimaritra iraisana amin'ny fampidinana ny viditsolika. Nodradradradrainy ny filoha Andry Rajoelina ihany koa teto fa tsy maintsy maleo tena ara-tsakafo i Madagasikara ny alohany hifarana ny fotoam-piasany. Eo ihany koa ny ady amin'ny kere indrindra ny amin'ny faritra atsimo. Ny amin'ny tany ny pipeline izay mirefy 225 km ny fametrahana forage izay ho vita alohan'ity farany taona ity. Zany ny zavatra nataontsika ary io machine forage hitanareo io mbola ny sononina amin'ny antsika an'io fa zao farafakeliny 20 na 30 amin'io no viditsika dia omentsika ny any atsimo sy ny any amin'ny toerana rehetrarehetra izay tsy misy rano eto Madagasikara. Zany ny zavatra ataontsika eto Place de Pouvoir. Naharitra ora roa sy 12 minitra ny lahateny nataon'ny filoha Andry Nirina Rajoelina omaly. Lahateny izay amin'ny ankapobeny dia nanasongadina fa tsy misy afa-tsy vokatra tsara no azo tao anatiny izay 100 andro ny tantanan'izay ary nitondra fiovana ho an'ny vahoaka malagasy. Tatitra izay nanaovana hetsika goavana raha toka tatitra amin'ny alalan'ny tambazotra na haino amanjerim-panjakana no nataon'ny mpitondra teo aloha. Ny tatitra ny fitohizan'ny asa efa natomboky ny fitondrana teo alohan'ny ezaka rehetra napetraky ny filoha Andry Nirina Rajoelina ho tratrarina ao anatin'ny fotoam-piasany. Isan'ireo ohatra ny fahazoana famatsimbola avy amin'ireo sehatra iraisam-pirenena, ny fizakantena ara-tsakafo indrindra fa ny arabary, eo ihany koa ny fanamboaran-dalana sy fanafoanana ny tsy fampitsakafo any amin'ny faritra atsimo amin'ny alalan'ny fametrahana tetezana sy fantsona mpitondra rano amin'ireo tanàna mily izany. Ankoatra ireo olon-tsotra, tazana tetỳ an-toerana avokoa ireo mpikamban'ny gouvernemanta sy mpanao politika maro ary ireo kandidà sy olombavim-bahoaka avy amin'ny IRD. Saika tehaka amin'ny revirevotra hatrany moa no mamarana ny ampahateny izay lazain'ny filoha Andry Rajoelina. Isan'ny fampanantenana nataon'ny filoha Andry Nirina Rajoelina omaly raha notatitra 100 andro teny amin'ny lapany fanatanjahantena ihany koa izy ny ampiakatra ny karama farany ambany ho roetsy ariary. Mitaky famokarana bebe kokoa avy amin'ny tompony orinasa sy ny mpiasa izay fampiakarana ny karama farany ambany roetsy ariary izay raha ny fanazavan'ny mpahetsakarena iray raha tsy misy anefa izany dia miteraka fiakaran'ny vidim-piainana indray. Nilaza kosa ireo olona sendra ny fandraisam-peo ny Pierre Razafindramanana sy Kasambola manana androany teny an-dalana fa tsy ampy hiatrana ny vidim-piainana izay karama farany ambany roetsy ariary izay. Raha toka valarivo sy enina sy iray hetsy ariary ny karama farany ambany raisin'ireo mpiasa amin'izao fotoana izao. Hiakatra sy 10 isan-jato izany hoe ho lasa roa hetsy ariary raha araka ny fampanantenan'ny filoha Andry Nirina Rajoelina omaly tao amin'ny Palais de Sport Mahamasina. Marina nefa fa miankina amin'ny tanjon'ny fanjakana ny fampiakarana ny karama farany ambany io
Mitakifiezana ho an'ireo orinasa mpamokatra sy mpiasa izany satria mila mamokatra sy vola isan-jato ihany koa izy ireo manoloana izany. Rehefa misy moa zany ny fiakaran'ity le karama eto Madagasikara dia miteraka zany iny filana anjifa eo amin'ny mpiasa zany sy ny mpanjifa amin'ny ankapobeny. Zay fiakaran'ny filana amin'ny fanjifany zay dia mitaky zany zay zavatra zay famokarana bebe kokoa mihoatra noho ny famokarana zay efa natao mahazatra. 5 isan-jato ny famokarana eo amin'ny sehatry ny indostria, 4 isan-jato kosa ny eo amin'ny fambolena sy fiompiana ary ny ambo no mameno ny seha-piariana tsy miankina tafiditra anatin'izany asa tselika sy ny maro hafa. Ho an'ity mpaheto-karena ity tsy ampiatrehana ny vidim-piainana io fiakaran'ny karama ambany ho 2 hetsy ariary io. Seha-piariana eto Madagasikara dia fiariana le ataontsika hoe service zany no tena betsaka fa tsy le orinasa mpanodina na ny hoe industrie. Zany zavatra zany dia mila hijerevana ny pitsopitsony maro isan-karazany zany mba ahafahan'ny mpiasa mahazo misitraka an'io fiakaran'ny karama ho 2 hetsy ariary io naiza seha-piariana misy azy ninona faripahaizana ananan'le olona zany dia tokony io zany no karama farany ambany rehefa toka atao lalàna le izy. Nizara tetsakila ny hevitr'ireo olona manoloana izany. Ny tambaran'izy ireo hevitra kosa ny ampiakarana ny karama farany ambany ho lasa 3 hetsy ariary farafahakeliny. Amin'ilay izy tsy ampy satria efa vidim-piainana zao efa miakatra be dia na ohatran'ny hoe manofatrana sakafo ny fivezivezena bosa dia tsy ampy. Ny eritreritro zany hita hoe mba manampy an'ilay vahoaka malagasy madinika aloha izy marina hoe 200 000 ariary tsy mitondra makaiza. Entina amin'ny hoe vidim-piainantsika tena fita hoe ambony dia ambony zany ka efa mba hoe ahafahan'le vahoaka madinika mba miaina zany aloha 200 000 ariary zay ngamba ny ditako. Iny moa eritreritry président iny sarotry ny ady hevitra amin'ny eritreritry ny président fa raha ny fomba fizeriko zany tsy ampy satria ny fari-piainan'ny vahoaka amin'izao zany tena ambany ny vidim-piainany miakatra tena faran'izay miakatra dia zay no zavatra sikarotroko aloha izy tsy ampy indrindra raha ohatra hoe mampianatra zanaka any amin'ny école privé anao tombatombany aloha ny fahitako azy zao mba hoe farafahakeliny amin'ny 3 millions farafahakeliny. Matsaka mampiakatra ny fiainan'ny fari-piainan'ny vahoaka ihany koa fa ny angatanay hoe mba araha-maso koa ny vidim-piainana akoatr'izay zany fa tsy afaka hivoatra ihany ny vahoaka raha hiakatra ihany koa vidim-piainana. Ho anazy ohatrany hoe eo amin'ny 9 hetsy ariary eo zao no ampy satria ny fianaran'ny ankizy koa tao lafo be ihany. Raha pitsy Ratsahivina no nampanantena ny vahoaka fa iona amin'ny solotenan'ireo mpandraharaha ny Folo Andrinirina Rajoelina ampiakarana ny karama farany ambany ho 2 hetsy ariary. Eo ampiandrasana izay ny tsirairay arak'izany. Amin'ny pejy politika hatrany dia tonga androany maraina tena misy ranam-piaramanidina Ivato ireo bileta tokana ampiasaina mandritra fividianana solombavambahoaka ny 7 Mey ho avy izao. Miisa 9 tapitrisa eo izay bileta tokana izay ka ho apatritaka avy hatrany amin'ireo distrika eto Madagasikara manomboka ny 9 Mey ho avy izao raha ny fanazavan'ny seni tamin'ny alalan'ny Antsoatarby androany. Tsara ny mampatsiahy fa nomboka ny 9 Mey ho avy izao ihany koa ny fampielezan-kevitra amin'izay fividianana solombavambahoaka izay. Ore dokambarotsika dia mbola hiverina eto indray hijery ireo antsipirim-baovao hafa maro samihafa. Vonitra angam-piaramonina avy trany no anomboantsika ny fiarahana indray mitohy hatrany ny fisamborona ireo mpandika lalàna ataony mpitandro ny filaminana. Olona miisa 5 tambazotra na mpangalatra moto ary no tratra teny Analamahitsy tamin'ny herinandro lasiny. Mpangalatra omby 3 hafa tany Antsiranana ihany koa no tratra ka nosamborona avy hatrany. Izany dia vokatry ny fiara-miasa tamin'ny andro masimpokin'olona sy ny mpitandro
mpitandro filaminana efa natolotra ny fampanaovana avokoa ireo rehetra ireo ary nahiditra ponja vonjomaika ankombavao anitra Siel Lanjarafena sy Ainarao amina efa dasy vehivavy iray voaroroy amin'ny alatra moto no voasambotry ny polisy tamin'ny 7 aprily 7 soarivo nisehoana vakitrano teny amin'ny faritra Analamahitsy iny ka lasan'ireo olon-dratsy tamin'izany ny moto an'ilay tompontrano 5 andro taorian'izay tsy kiaritry tompony ity nandalo teny amin'ny lalam-baovao io moto io nampandry mpitandro ny filaminana teny Analamahitsy avy hatrany ny tenany ka nandeha ny fikarohana ny 4 aprily any dia efa voasambotra ity olona nahatrarana ilay moto ity nilaza ny tena fa moto vao avy novidiny io ka natorony tamin'izay ilay mivarotra izany taminy ny ampitson'izay no samborona ilay atao hoe jakely izay fantatra fa efa mpangalatra moto ikuizana eny Analamahitsy sy manodidina raraka amin'ny fanadihadiana nataon'ny polisy pirenena taorian'ny fisamborana azy dia tratra teny Analamahitsy hatrany ireo namany 3 hafa izay vehivavy ny ray mizarazara asy izy ireo ka iry jakely mangalatra ilay vehivavy miantoka ny fanafianana ireo moto nangalarina ary ireo 3 hafa kosa mitady mpividy natolotra ny fampanoavana ny sabotsy teo izy ireo ary nadoboka ponja avy hatrany trangana tsy fandriam-pahalemana hatrany avy any amin'ny faritra avaratry ny nosiny kosa mpangalatra omby 3 lano sary mpitandro ny filaminana sy ny andro masom-pokon'olona tany Antsiranana ny alakamisy 12 aprily lasa teo no nisambory ny andro masom-pokon'olona ny iray tamin'ireo nanoro namany izy rehefa nataony famitorana ka ny ampitson'izay ihany tamin'ny 2 ora maraina no nisamborana ireo namany 2 hafa ireo tao amin'ny trano fonenany hita tao an-tran'izy ireo avokoa ireo fitaovana ampiasaina mandritry ny asa ratsy fanaony nahiditra ponja izy ireo rehefa avy niakatra fampanoavana manamafatrany ny mpitandro ny filaminana fa andraikitra izy ireo miaro ny vahoaka sy ny fananany ilaina mafisina araka izany ny fiaraha-miasa sy ny fampitokisana amin'izy ireo mba hanoirana ny asan-jiolahy Fa ny fampianarana kosa niverina ny anatra androany ireo mpianatra any amin'ny sekolim-panjakana miditra amin'ny herinandro ity ny 3 volana fahatelo ho an'ny sekoly sasany raha toka mbola misy amin'ny sekoly tsy miankina mbola tsy meran'ny sekoly ireo mpianatra ao aminy fotoana lenjehana ireo fandaram-pianarana tsy vita ihany koa ity 3 volana fahatelo ity araka ny fanadihadiana izay nataony Fenoaza Arianna sy Misa Rasafintsatofo araka ny tety andro fampianarana navoakan'ny ministran'ny fanabeazana sy ny fampianarana ara-teknika sy arakasa dia nanomboka androany alatsinainy fa 7 aprily ny 3 volana fahatelo aritra 20 herinandro izany hoe amin'ny zoma 30 aogositra no ifarana ny taom-pianarana 24 sy 24 nanasaraka ny 3 volana faharoa sy ny 3 volana fahatelo ny fialan-tsasatry ny paka ho an'ny teto amin'ny lycée moderne Ampefiloha ohatra tonga dia niditra androany ireo mpianatra ary saika tonga daholo izy ireo araka ny fanazavana ny kamokamo ihany fa nefa izay androany zao matematika voaniditra dia tsy maintsy hoe mazotra satria nanao lesona vaovao dia le fakamoana tsy isy fa ohatry ny isan'andro ihany satria le vacances foy dia ohatry ny hoe tsy dia nisy fahaelana feno dia feno ny fandaharam-potoana ho an'ity 3 volana farany ity eo ny fanenjehana ny fandaharam-pianarana tsy vita nandritra ny 3 volana roa voalohany miomana amin'ny fanadinana fifindra-kilasy ireo amin'ny kilasy tsotra raha miomana amin'ny fahazonany diploma mpanjakana ireo amin'ny kilasy famaranana na ny CEPE izany ny BEPC ary ny baccalauréat ho an'ny baccalauréat manokana misy 2 ny fanadinana andrana tamin'ny herinandro mialohan'ny fialan-tsasatry ny paka iny no efa vita ny fanadinana dia mitsara izany ny mpampianatra nandritra ny tany amin'ny vakansa tany dia mampiditra ny mody izany izay izao marina fa nisy baccablanc izany tamin'iny voalohany tamin'izay fanadinana natao izay dia ny ankizy secondaire sy ny première moa izany dia nanao ny fanadinana iombonana niaraka tamin'izay isy atsi-ankilan'ny fialan-tsasatra amin'ny fetim-pirenena ny 20 hatramin'ny 30 jona ho avy izao ampatsiahivina fa raha pety 30 aprily no ifarana ny fanaterana ireo antontan-taratasy fisoratana anarana amin'ny fanadinana baccalauréat eny amin'ny Brown eny amin'ny université Nakatso. Pedi social kosa dia manomboka miaina ao anatin'ny volon'andro indrinina isika amin'izao fotoana
itoy ny tso-drivotra sy ny rotsakorana ary idina ny maripana hoy ny teknisiana avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro miomana amin'ny fiatrehana izay ihany koa ny rehetra ka ezaka atao ny fiarovana ny ankohonana amin'ny atsika mba hisoroana ny aretina mety hitranga mandritra ny vanim-potoana ny ririnina nanangona ny vaovao hitrasiala anjara feno sy ianarao amina miditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana ririnina isika amin'izao hoy ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro ia mafy kokoa ny rivotra any amin'ireo faritra maro manerana ny nosy ary mety hisy rotsakorana mafimafy ny rivotra amin'ny akapobe indrindra ty amin'ny faritra avo amin'ny avoan-tany ray manontolo mafy koa ny rivotra any amin'iny morotsiraky boeny iny zany hoe atya manomboka aty antsoy aty mandrapatonga aty mahajanga aty zany mafimafy ny rivotra aty morotsiraka analanjorofo ny tendrony avaratra aty manakaiky amin'ny Tuiliara aty reny zany amin'ny akapobeny mafy be ny rivotra arak'izay maririnina azy izay indrindra dia midina amin'ny akapobeny maripana ho an'Antananarivo manokana eo anelanelany 13 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana vao vinavina ho amin'ny raha ampitso tsy misy ahina mety ofisiany andro ratsy fa mitoy hatrany kosa ny tso-drivotra ho hiatrany ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro lay anticyclone faritra avo mitsindry ny atmosfera eo amin'ny ivony dia izy io misy rivotra mitsoka manodidina azy ka ny rivotra mitsoka zany dia mivoaka ny ivony dia miodina manohitra ny fizotrany famataranandro ny fandehan'ilay rivotra ao anatiny dia io manome antsika rivotra avy any atsimo antsinanana io zany izy miomana ny fiatrehana ny volinandro ririnina arak'izany ny rehetra atao izay hevitra rehetra iarovana amin'ny atsika indrindra ny ankizy hoy ireo ray aman-dreny amin'izao vanim-potoana ny ririnina izao tsy maintsy miatrika ny akanjo fotifotsy sy ny karazana efa tsy maintsy mba atao zany aloha tsy maintsy mba mifampivinavina ianao manamboatra ny voly anaovana akanjo ba mafana izy dia mena sakafo mafana dia rano mafana mba entina koa zany mba manana amin'ilay mangatsika ohatrany anazy zao tiany zao ny akanjo tamin'ny heristora ihany zao tena anaovako hoe za manko le miasa dia rehefa misy akanjo mafana hoe anao sao dia apirimika aloha rehefa tsy ilaina zany rehefa le fahavaratra dia iny ihany nanaovako rehefa raha mavidy vaovao moa dia afaka mividy vaovao rehefa misy ny enti-manana petsaka ireo aloha izay mety ateraky ny fitsokana rivotra mafy ny rotsakorana ary indrindra ny aretina vokatry ny atsika tsy voaro ka tokony hitanjona ny rehetra avy any ivelany kosa atsy Mozambika taoriny fampitehana navelany Idai dia lasipatry ny tondra-drano nentin'ny rivodoza Kenety indray ihany koa ny any amin'ny faritra avaratry Mozambika tanàna maro no rava tanteraka resaka tapaka avokoa ny andavanandro ny mponina vokatry ny fiakarany rano olona 5 hatreto no voamarina fanamony ainy hatramin'ny farany herinandro lasa teo. Ces champs étaient encore verts il y a à peine 24 heures. Tao anatin'ny 420 ora monja no napotika tanteraka indray ireo tanàna ao avaratry Mozambika. Mbola mitoetra amin'izao ny rotsakorana ary ahina iotry ny refy tokony ho izy ny ahavon-drenirano tsy lavitra ao an-toerany. Tapaka tanteraka ny fifamoivoizana ary miaina anatin'ny aizina ihany koa ny mponina satria tapaka ny herinaratra. Fandroany izao no lasipatry ny rivodoza mahery vaiky Mozambika hatramin'ny fiatomboany ity taona ity. Hatreto olona 5 no namony ainy taorian'ny fandalovan'ny rivodoza Kenety. Tsy latsaky ny folo ihany koa ireo tsy hitapopoka. Manomboka tonga ny antoerana ny fanampiana avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena izay mitatitra kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro saingy mbola vonjy maika ho an'ny mponina. Efa nifindra toerana avokoa ireo olona atahorana sy tsy manan-kialofana saingy tsy maharaka nefa ny fitaovana. Mbola mipetraka ny fampitandremana ho an'ireo Mozambikiana amin'ny mety sy ny fahavoazana hafa ateraky ny rotsakorana sy ny dibo-drano atao anatin'ny andro manaraka. Fa mbola mitoetra hatrany ny fepetra mifanaraka amin'ny fisian'ny loza manambana ao Sri Lanka taorian'ny fanafiana hotely sy fiangonana ny alahadin'ny Paska lasa teo izay namoizana olona mahery ny 520 tsy mbola afaka nanatrika sorona masina tany am-piangonana ireo mpino katolika rehetra ary dia foana avokoa ny eglizy tany an-toerana Raniomaly. Mbola mametraka ny fahamalinana manoloana ny fanapoana namoizana olona 530 ny aladin'ny Paska lasa teo tamina toerana telo samihafa ny fitondram-panjakana Sri Lankais.
toy ireo fiangonana hafa dia isan'ny foana tsy nahitana mpivavaka ny teto amin'ity fiangonana ity. Lamesa tokana nefa no nokarakaraina dia nisorona masina notariny arcevêque ny Colombo tao amin'ny chapelle ny toeram-ponenany ihany. Nanatrika ny fotoana ny filoha ary ny premier ministre ao Sri Lanka. Nalefa nivantana tamin'ny aina amanjery izay mba hahafahan'ny mpino mahazo izay anjara fotoam-bavaka izay. Notsipian'ny arcevêque ny Colombo tao anatin'ny toroteny fa fanaovana tsinitsina ny maha olona ny fampiororona. Mitoetra ihany koa nefa ny fahatsiarovana sy fanomezam-boninahitra ireo rehetra maty tamin'ny fotoana nitrangany ny fanapoahana. Mbola misorotra eny amin'ny mponina manodidina ihany koa ny tahotra. Noho ireo tsy mbola misy sekoly manokatra ny varavarany ihany koa aloha mandritra ity herinandro ity. Mivezivezy matetika amin'ireo moské sy eglizy katolika ankoatr'izay ny tafika. Efa nandraisan'ny gouvernemanta Sri Lankais fepetra ireo vondrona islamika ao anatin'ny fanjakana islamika. Nitonona ampahibe masy fa tompona ndraikitra tamin'ny fanafiana ny trangy iny ny herinandro lasa teo. Marobe ireo tratra ary anjatony ihany koa no nanaovana fanadihadina. Mpanao viverniany miisa 3 no nanapoaka ny tenany teto amin'ity toerana ity izy mahalasa teo nandritra ny fanafiana nataon'ireo miaramila. Olona 12 no namony ainy tao anatin'ny fifanjevoana ary raha ny fantatra dia tafiditra tao anatin'izany ny rainy sy ny zanandrola voalaza ho atony kotrika ny fampiororona tamin'ireo fiangonana katolika sy hôtely 7 andro laza izay. Ny tapany faharoa no arahantsika aoriny dokam-barotra amin'ny 7 minitra izao. Ireto avy izany. Ireo vaovao taranja baolina kitra nisongadina anatin'ny ID Sport isan'izay ny fahazon'ny Barian'i Madagasikara maillot vaovao ho an'ny CAN 2020 sy 2020. Ny fahafantaran'ny olona ny atao hoe tektonika kosa no fanontaniana napetraka tao anatin'ny Oianao androany. Mijoro ara-panjakana ny fiangonana satanika ao États-Unis nanomboka ny zoma lasa teo isan'ny fahafantarana antsika izay ao anatin'ny hafakely na ny insolite. Ifamtonetsika rehefa avy eo hiara hijery ireny zanam-pandaharana samy hafa ireny fa izao aloha dia hiato vetivety atao anatin'ny dokam-barotra.